ny teny fanevany SDF dia averina amintsika ihany ao amin'ny salamo fa 7:20 ao ny andininy fa 7 milaza manao hoe hoy izay mihira sy mandihy ny loharanoko rehetra dia ao aminao. Hoy izay mihira sy mandihy ny loharanoko rehetra dia ao aminao. Zay ny teny faneva izay nalain'ny SDF nandritra izay fotoana maro ny siny izay fa ho aminao ihany koa zany ten'Andriamanitra zany ninina ataonao mety tsy mihira ianao mety tsy mandihy ianao fa hoy ianao hoe hoy izay miasa hoy izay manatanteraka ny adidy amanandraikitra eny amin'ny fiarahamonina dia ataovy ao amin'ny Kristy, ataovy loharanonao Kristy, ataovy loharanonao ny Andriamanitra ray, ataovy loharanonao ny ao aminy. Dia ho anao ihany koa zany tenin'Andriamanitra zany amin'ny tian'io tsy ho an'ny SDF irery ihany zany salamo fa 7:20 ny andininy fa 7 izany fa ho antsika rehetra izay miatrika ity fotoana ity noho ny amin'izao fa 20 taona ny Sokajy SDF. Sokajy SDF dia anisan'ny mandrafitra ny mahasampana tanora kristianina, ny sampana tanora kristianina zany hoe iray ao amin'ny Sokajy folo izay mandrafitra ny sampana tanora kristianina ny Sokajy SDF izay mandray ny fa 20 taona sy mankalaza izany fa 20 taona zany ny amin'ny ity taona 2024 ity izay ny fidindry zareo manokana ity taona 2024 ity ankalazana an'izany ary ny fidindry zareo manokana ihany koa ity fa 7 novembre ity ankalazana an'izany dia ho antsika rehetra izay maniry ny ampiditra ny zanantsika dia ndao hiaraka ifanotrina amin'ny Sokajy SDF isokatra ny rideau